miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo vonina hamelany elokao rehetra Andriamanitra. Izay indray havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Marobe ny olona no mametraka fanontaniana hoe mbola misy famelan-keloka, mbola misy famindrampo aty ve ny amin'ny fahotana sy ny fahadalana sy ny faharatsiana izay efa vitako. Misalasala ny olona rehefa resahana izany atao hoe famelan-keloka omen'Andriamanitra zany, satria nahoana diso miaino loatra ny feon'ny Satana. Satana izay miteny ao anatin'ny saintsika ao isaky ny manota sika ny amin'ny hoe tsy ho voavela zany mihitsy ny elokao. Sositra tanteraka aminao mihitsy Andriamanitra, diso fanantenana tanteraka aminao mihitsy Andriamanitra, tezitra aminao Andriamanitra. Ianao dia mpanota matevi-koditra mihitsy, ianao dia tsy mendrika, miverimberina foana ny fahotanao, ary miverimberina koa ny teniny manao hoe ngeza loatra ny fahotana izay nataonao, mpamono olona mihitsy ianao dia tena kristianina mahalala tsara nefa mbola amin'ny manota ihany. Ho hitanao tsara ny anaovan'Andriamanitra anao fa ho sazian'Andriamanitra ianao. Dia izany zavatra be dehibe izany no mivezivezy ao anatin'ny sain'ilay olona dia lasa izy ny farany misalasala amin'izay ny amin'ny famelan-keloka izay hoe ho raisiny ao anatrehan'Andriamanitra. Izany efa androany dia tehiteny amintsika fa zava-dehibe io famelan-keloka io. Fa rehefa tsy mahatoky ny olona hoe voavela heloka dia ny dikan'izay tsy manana assurance du salut izy, tsy manana antoka mihitsy izy zany hoe ho any an-danitra. Zay aloha zany dia taddio zay. Ny faharoa koa rehefa tsy voavela heloka ny olona dia tsy manana fiadanana, tsy manana fifaliana, tsy manana le fiadanam-po. Ambaran'ny Salamo 4:30 ahitsika tsara ny diny voalohany sy faharoa hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Zany hoe raha vao misalasala ianao zany amin'ny famelan-keloka izay raisinao, raha vao tsy mihinana hoe voavela heloka dia mitoetra anatin'ny fanamelohan-tena, mitoetra anatin'ny fahakiviana, tsy hanana fanantenana zany mihitsy ianao. Ary na dia ny fanompoanao an'Andriamanitra aza mitsingilahila satria mieritreritra ianao manao hoe ohatrany tsy mety zany fa za ty pe tsara velatsia fotsiny hanompo an'Andriamanitra eto nefa za ra-panota be tsisy ilaivana azy ty. Dia tena hoe tsisy na dia ny fanompoanao an'Andriamanitra aza sahirana ianao raha vao tsy manana an'izany hoe antoka fa mamindra fo aminao zany Andriamanitra. Ary rehefa jerevantsika ravana ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 30 zao no hitondrako ny saintsika amin'ity an'ity eo amin'ny andininy faharoa, fahatelo sy ny fahaefatra dia milaza izy manao hoe raha mandini-keloka ianao Jehovah, iza no ahajanona tompo. Dikan'izany dia hoe raha ny fahotan'ny olona no isaina sy jerevana sy dinihana dia tena tsisy olona mihitsy afaka hijoro ao anatrehan'Andriamanitra ary tsisy olona mihitsy tena hoe afaka ireare hoe za tena masina, fa samy mpanota daholo ny olombelona rehetrarehetra. Kanefa dia izao kosa andininy fahaefatra, ao aminao no misy famelan-keloka, ao aminao no misy famelan-keloka. Tena misy famelan-keloka ao amin'io Andriamanitra izay ivavahantsika io. Tena misy famelan-keloka amin'io Andriamanitra izay ivavahantsika io. Ary zany ny tena zava-dehibe indrindra izay katsahantsika rehefa mivavaka tsika. Tsy hoe mitady fitahiana, mitady prosperité, harena, vola, fanambinana, fahasoavana. Tsy izany ny tena katsahantsika. Fa zany rehetrarehetra zany mandalo daholo ihany, zava-poana daholo ihany zany. Fa le tena hoe famelan-keloka mihitsy izay ahazahoantsika ny fiadanana sy ny fifaliana, io tena hoe zavatra tsy azo esorina amintsika. Ny harena mety ho angalarina dia ho lasa, fa ny fiadanana sy ny fifaliana vokatry ny famelan-keloka izay nyraisinao sy ny antoka fa hoe madio anatrehan'Andriamanitra ianao izay tena tsisy afa-tsy ao amin'Andriamanitra rery ihany. Amin'ny alalan'ny famelan-keloka no ahazahoana azy. Dia tena ambaran'ny mpanao salamo zany ary amafisin'ny tenin'Andriamanitra zany. Be dehibe mihitsy any amin'ny Jeremia 1:30, any amin'ny Hebreo 4:9 dia amafisiny tsara mihitsy. Ozy izy zao ny Hebreo 4:12 manao hoe fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho ary tsy ho tsaroko intsony ny fahotany. Io ilay fanekena vaovao izay ho ataon'Andriamanitra ary efa tanteraka zany amin'izao ankehitriny zao. Hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho izy ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany rehetra. Dia amafisiny tenin'Andriamanitra zany any amin'ny Jaona 1:1 raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka manadio atsika ary manafaka atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mahatoky sy marina izy, tena vonona mihitsy Andriamanitra hamela ny fahotantsika. Ary io famindrapon'Andriamanitra io
dia ambaran'ny fitomanina fa vaovao isamaraina zany ozy izy vaovao isamaraina ozy izy ny famindrampon'Andriamanitra dika zany hoe vaovao isamaraina zany avaozy ny isamaraina zany ny famindrampony avaozy ny isamaraina tsy haiko ianao rehefa nanao an'ireny hoe abonnement dia misy abonnement ataonao asa ny hoe internet fotsiny ohatra dia hoe 20 giga isam-bolana dia mandrapatonga ny faraparany volana mialany izy fa rehefa tonga ny premier jour ny mois dia tonga dia recharger indray lay data dia tonga dia mahazo 20 giga vaovao indray ianao dia eritrereto tsara zany fa isan'andro dia recharger foana zany ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra antsika isan'andro zany tsika dia mahazo famelan-keloka foana na inona fahotana izay ataontsika ary rehefa misalasalany amin'izany sika dia eo ny tena zavadozany amin'ilay izy every ane manana fiara ianao dia jerevanao ny tableau de bord dia hitanao tsara mihitsy hoe feno tsara plein tsara ny réservoir kanefa ianao misalasala ozy ianao manao hoe tena ohatry ny atahorako ty tomobile ty tsy ho tonga lavitra ty ohatry ny efa kely ny essence ato nefa ny tableau de bord efa manondro tsara mihitsy hoe plein le izy ny zanako efa miteny manao hoe alina ry papa efa ny rechargeko io alina efa feno tsara mihitsy io alina fa ianao nefa misalasalany amin'ny tena dikan'izany tsy handeha lavitra ianao ary ny afaranao aza dia hiala amin'ny tomobile io dia handeha tongotra satria matahotra ianao sao dia olona ny lasantsy eny naninaniny eny fiara io izany ny voka-dratsy io le hoe tsy fahatokinao ny tenin'Andriamanitra io ny tenin'Andriamanitra efa maneho antsika noir sur blanc mihitsy ny amin'ny hoe raha miaiky ny fahotanao ianao dia midra fo aminao Andriamanitra vaovao isamaraina ny famindrampon'Andriamanitra angatao zany omen'Andriamanitra antsika zany raha mangataka famelan-keloka asika fa isika misalasala isika mieritreritra hoe tena ohatrany tsy ho tanteraka zany ry havana tena mino ve ianao mino an Jesosy Kristy ve ianao be dia be ny olona miteny hoe zany mino an Jesosy Kristy na ny devoly koa aza dia mino hoe misy izy ary na ny olona tsy mivavaka raha dia mino hoe misy zany Jesosy Kristy zany fa tsy izay ny tena fanontaniana tokony hipetraka fa hoe mino ve ianao fa maty teo ambony azy fijaliana izy hamonjenanao hanafaka ny fahotanao hanala ny fahotanao io le ambaran'ny Jaona toko voalohany amin'ny hoe zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao raha mino ianao fa nentin' Jesosy teo ambony azy fijaliana ny fahotanao ny dikan'izay voavelany elokao satria tonga avy aminao arak'izay nonao no raisiny nalainy nomboana teo amin'ny tenany ny fahotanao na inona vitanao na firy ny abetsany na répétitif io na crime io na inona ny famelan-keloka ao amin'i Jesosy Kristy dia misy mandrakariva ny anjaranao dia izao mino mandray izany famelan-keloka izay omeny zany amin'ny finoana tena raiso ry havana izany famelan-keloka zany ekeo ary tena mila misaotra atsika ekena tsotra fotsiny hoe tompo raisoko indray amin'ny tian'io tia ny famelan-keloka rehetra avy aminao ny amin'ireny fahotana rehetra zay vitako tamin'ny tian'io tia izay dia tena ekenao izy dia isoranao sahady Andriamanitra ny amin'ny hoe misaotra tompo makasitraka dia tsy hibebahanao intsony fa nidikan'ilay teny hoe tsy ho tsarovako intsony ny fahotany nidika zay raha vao resahanao amin'Andriamanitra manaraka indray zany iny fahotany iny dia efa tsy mikomprendre ny intsony Andriamanitra inona indray ny zavatra resahan'ity olona ity zany za efa zavatra tsy tadidiko intsony inona zany zavatra zany tsy fantatr'Andriamanitra intsony zany izy raha mbola ho resahanao amin'ny manaraka satria efa navelany indray mantela izy ary mila manana zany finoana zany tsika ny finoana ny asa mpamonjena nataon'i Kristy fa tena ampy ny rahan'i Jesosy nalatsany teo ambony azy fijaliana hanadio atsika raha nientan'izao tontolo zao aza nentany raha ny fahotan'izao tontolo zao aza voafafany maika vafa ny fahotanao aza miaino ny feon'ny lainga izay miteny ao anatin'ny sainao ao fa mitian'io tia eno ny feon'ny fahamarinana izay milaza aminao fa mamela elok'Andriamanitra mamela eloko isan'andro ianao Jesosy zany niratsika zoky be fity fa aza irairaina fotsiny zany dravana fa tena iaino zao anefa no tena afatra farany izany akory tsy midika hoe malalaka zany tsika mifanotana satria hoe gratuit be mihitsy zany le famelan-keloka ary raisiny isan'andro io zany dia afaka tena manota tsy permission ahafahanao manota zany fa ambarany amin'ny salamy 7 ihany amin'ny hoe fa ao aminao no misy famelan-keloka ozy izy mba hatahorana anao zany hoe ny anton'le famelan-keloka zay omen'Andriamanitra atsika dia mba hahafahantsika matahotra azy ary le fahatahorana azy io rehefa tena jerevanao nidika teny fototra amin'ny teny Hébreu dia hoe mba hahatonga atsika hanompo azy hidera azy
ihany koa keo anatrehany hankalaza azy fa tsy afaka anao an'izany ianao raha tsy voavela heloka tsy afaka tena hanaraka an'Andriamanitra ianao raha tsy voavela heloka satria ny olona voavela heloka no vita fihavanana amin'Andriamanitra dia izay fihavananao amin'Andriamanitra izay no mahatonga anao afaka tena hidera sy hankalaza nompo an'Andriamanitra fa tsy hoe voavela heloka dia andeha hiverina hanota indray izany fa ny famelan-keloka izay amin'Andriamanitra antsika no mahatonga antsika ho raikitra amin'Andriamanitra mahatonga antsika afaka hanompo sy hankalaza ny anarany tsy permission ahafahana manota mihitsy ilay izy fa tena fahasoavana izay mbola azontsika raisina hatramin'izao raha mbola velona ianao raha mbola renao zao antso zao dia mbola midika fa hoe mbola tianao Andriamanitra mbola te hamela ny helokao izy na firy fahotana vitanao tsisy salasalana izany anio raha miaiky an'izany ianao raisinao anio dia anio ihany ny famelan-keloka rehetra ary afaka tonga dia hitenanao manao hoe afaka voavela ny heloko izay no zavatra takian'Andriamanitra amintsika mba hitoeran'ilay fiadanana fifaliana dia ananantoka amin'izay anao nany hoe voasoratra any an-danitra ny anarako mpanota isan'andro sika fa voavela heloka isan'andro koa noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrampony ary isaky ny mibebaka sika dia tadio fa eo ny eo dia mandray famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ary izany ry havana no antony mbola andefasana izao afatra izao aminao mba tsy hahatonga anao hanamelo tena na ho kivy tanteraka ny amin'izay zavatra lasanao fa izao mpanjino ny azo fijaliana fa efa nentin'i Jesosy teo daholo ny fahotantsika rehetra ary amin'ity amin'ity mbola vonona izy hitondra an'izany raha manaiky ianao hanantona azy dia izao atolory azy tanteraka ny fahotanao dia atolory azy tanteraka koa ny fiainanao ray manontolo ekeo mihitsy izy ho tompo sy mpanjaka ny fiainanao io atolory azy tanteraka tsy ny fahotana fotsiny fa atolory azy mihitsy ny fiainanao mba tsy hahatonga ny fiainanao iny ho tafalatsaka anatin'ny fahotana indray atolory azy mihitsy ny sainao ny fonao ny aminao rehetra dia meteza hanaraka ny sitrapony dia ho hitanao fa rehefa ny fanahan'Andriamanitra no avelanao hitarika anao avelanao hiasa ao anatinao dia tsy ho tafalatsaka intsony ianao amin'ireny karazan-javatra izay fa nahalavo anao reny tena misy ny fanantenana ary eo amin'i Jesosy Kristy amin'ny famelan-keloka no azahoantsika an'izany dia ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra amen.